miarabatsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana manokana isaky ny sabotsy eto amin'ny fahitalavitra TNTV faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay indray amin'izao takariva mahafinaritra izao Tovision Mario Andrenandrasana no manolotra ny fandarana ho antsika ary manolotra n'izany fiarabana zany ho antsika rehetra manareo izay mety tratranay ampisakafoanana amin'izao sabotsy ariva zao dia mirary anareo azoto homana ary miratsy fahasalamana fasitranana haingana ho an'izay tsy salama ary mankahery n'izareo nidona paorina tanatin'izay fotoana zay manambahintsika amty anio ity vahiny zay anisany ataoko hoe mifototsy ny raharam-pirenena am'izao kapobeny zao marina fa mety efa nandalo teto amitsika tamina sabotsy heriny vahiny anankiray fa misy vahiny anankiray miaraka aminy eto zay anisany fotorany zao ivony adihevitsika zao dia mikasika ny reto tanora GNZ anisany iaho mahery fo nitarika ny hetsika ka nahatongavatsika amizao fitondrana fanavaozana amizao fotoana zao ataoko avanako tsy zovina amin'ny maro mpanao politika mpisehatra mpanaraka ny raharam-pirenena indrindra zay efa nivahiny teto iaho andriamatoa Bearnirina Marcelin mbola betsaka ny fanontaniana tsy voapetrako tamin'ny sabotsy iny dia mbola nasaina indray tonga androany satria ilaina zany mba tonga dia feno tanteraka ny fepetra ny fanontaniana manitikitika antsika mpijery ataonkaviako tanora tovolahy eritserony bogosy ho izy ny fiteniny tanora azy ankehitriny dia andriamatoa fantatry ny maro amin'ny hoe Yacine Niriko Geno Yacine tanora GNZ anisany mihetsika boa mafana fo miarabanareo tonga soeto amin'ny plateau ny TNTV Jobe Bernardina Marcelin ya miarabanao namana Mario mpitana rehetra ny fandarana dia afalina koa ry arabahana ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana izao matety mpiavo ohatrany sotrokely ny raharam-pirenena dia tsy maintsy andraisana andraikitra ka dia mamela ianareo rehefa niverina eto sady ary dia manasa anareo anaraka an'izao fandarana zao hatramin'ny farany rahalahy Yacine miarahaba anao namana Mario ary miarahaba ny teknisiana ao ambadimbadika ao indrindra manamafy ny fiarahabana tratrany taona vaovao amin'ity taona 2024 ity ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana indrindra fa ny tanora mpitolona miarahaba tompoko ya efa eo ianao tsy maninona mpitolona tanora mpitolona aiza ny tolona nataonareo amizao fotoana atsika amitsika ty 2024 ny volana non 2024 volana febroary tsika zao aiza le tolona nataonareo tanora GNZ ty maheno ny mpijery hoe misy tsy afapo rariny tokoa moa zany rehetrarehetra nge tsy hoary afapo daholo tsy hoary atao tale général daholo tsy hoary atao daf daholo tsy hoary atao mpanolotsaina daholo fa aiza satria ohatrany misy tsy fanarahan-tsaina be deabe ao anatin'ny GNZ eto ianao mba tratrako miakatra plateau aiza zany tena hoe tratra ve le tandrona nitakinareo tamin'ny fotoanandro mankasitraka namana Mario amizay fanontaniana anankiray zay satria anisany fanontaniana manitikitika ny mpiray tanindrazana maro na eto an-tanindrazana zany na any ampitan-dranomasina hoe aiza ny tanora mpitolona fa makaiza no lalakizora ny firenena ankehitriny indrindra hoe tolona zay natao zany hatreto aloha zany mahatsapa ny mpitolona fa verrouillé tanteraka ao anatin'ilay organisation amin'ny fitantanana ny firenena nefa iarahantsika manaiky iarahantsika mahafantatra indrindra fa iarahantsika mahalala fa régime ny tanora ty régime mijoro ankehitriny ty régime ny GNZ ty régime ty ka zay zany no mampanontany tena ary zay zavatra zay moa zany mahatonga ny mpitolona hatreto mbola maro ny tsy afapo ny antony dia satria hitatsika ny zavamisy ankehitriny be deabe ireo mpanao politika miezaka mimanipuler ny mpitondra ankehitriny ary be deabe ireo ataotsika hoe dinosaure politika ny sasany efa teo mbola te hiverina ny sasany efa ataotsika hoe nitantana
nandritra ny fotoana maharitra namotika firenena mihitsy aza mbola mitady hirika foana miovaova couleur eny izy miovaova inona ty ataotsika hoe principe eny izy tsy fantatra mazava tsara ka zay zavatra zay zany no antony anankiray mahatonga ny tanora mametraka ny amin'ny hoe tena mbola tsy miavaka ny vary sy ny tsiparifary mo mahafantatra koa izahay fa nisy karazana ataotsika hoe erreur de principe teo aminay mpitolona zany teo aminay tanora mpitolona nandran'izay tao anatin'izay satria normalement tokony nandeha ny tolona rehefa nandeha ny tolona vita ny ataotsika hoe ny antanatohatra ny tolona miala zany le mpitondra saingy tsy zay no objectif n'le tolona zay nataonay tsy hoe manala olona fotsiny de misolo olona tsy zay fa nitaky zay fanovandravitra ao anatin'izay fitakiana ny fanovandravitra zay anefany normalement ny zavatra tokony ny ainga sy tokony nataonay taorinan'le tolona dia tokony nametraka zahay drafitra anankiray ny fanekena mpitondra zay mipetraka eo zany hoe protocole d'accord zay zavatra zay zany no erreur lehibe teo aminay mpitolona indrindraindrindra teo aminay jeanzed moa zany tao anatin'izay zavatra zay satria normalement tokony zay ny drafitra mame na koa hoe mamaritra ny lalakizorany mpitondra sy ny tanora zay nitolona nametraka azy teo amin'ny fitondrana tsy zay ve misy Yacine le mitady ho takiny ireo mpanao politika reo hoe accord politique zany hoe drafitra hoentina hifehezana hitondrana an'ilay tetezana iampitana makany amin'ny republika vaovao izay takinareo an'le fanovana zany hoe mitombony any zany le teninao hoe le protocole d'accord zay tokony nomany ny tanora sy ny mpitolona niaraka aminareo satria tadio fa tsy nareo rery ny tolona zahay zay nixy niaraka ny tolona koa fa tsy nisy zany zay hoe fandamina fametrahantsika an'izay rafitra zay tanatin'ny fotoana iny ahoana amin'izao fotoana zay hoe mbola mety ho azo tanterahana ve zany ny mametraka an'izay protocole d'accord araka teneninao zay azo tanterahina tsara zay zavatra zay ary saika hoe miroso mankany amin'izay lalana zay ny fotokevitra hijoroany jeanzed sy ny mpitolona rehetra am'izao amitsika amin'ny teny zao ianao moa ny teny teo hoe saika ataotsika hoe zay zavatra zay ve io le protocole accord politique zay tadiavin'ny mpanao politique non ny accord politique tadiavin'ny mpanao politique de saika tombotsoany mpanao politique fotsiny ihany saika hoe ataotsika hoe mitodika makany amin'ny vision politique fotsiny ihany nefa efa tsy namaha olany malagasy zay zavatra zay zahay zany mahafantatra hoe hoesorina amireto olona reto zay zavatra zay le lalandririnina efa tsy nanova ninninina efa namotika an'ity firenena ty hatram'izay fitopolo taona nahazahoana fahaleovantena zay de ametraka zahay hoe ovaina io ny protocole d'accord zany entre ny mpitolona satria régime ny mpitolona ty régime ny jeanzed ty mametraka ny protocole d'accord mba tsy hampibirioka ny mpitondra zay ho tonga eo satria lasa zahay ny mahazo tsiny ao anatin'izay zavatra zay hoe io le olona napetraka anareo fa nanao ohatran'izao ohatra io le zavatra nataonareo fa tsy mandeha makany amin'izay fitakiana zay nataonareo ohatra zay zavatra zay zany mahasarotiny anay ankehitriny mahatonga anay mametraka hoe aleo hipetraka ny protocole d'accord entre anay mpitolona ary omena ny présidence zay zavatra zay ho signé iny tiako mba valinao kely angambany misy Yacine hoe le teneninao hoe nareo mpitolona misy mpanao politika koa nge nitolona niaraka aminareo misy mpitolona fivavahana misy olotsotra misy tafoka niara-nitolona niaraka aminareo ka izy amireo le tenareo zany hoe le mpanao politika izy anao hoesorona le hoe anao accord politique zay hikatsaka ny tombontsoan'ny mpanao politique tady sezy atao cité atao anitsy hanomana an'le fifidianana zay mbola hanao an'le fomba fanao taloha zany hoe mitady vola manangala-bolam-bahoaka de rehefa aveo mividy vahoaka mividy vatony vahoaka amin'ny alalan'ny volam-bahoaka nangalariny tao ihany ka nefa nisy mpitolona mpanao politika niaraka aminareo sa apetraka amin'ny mahampitolona azy izy amin'izay fotoana zay ao anatin'ny accord politika sa hoe amin'ny maha mpanao politika azy no iarahana ao anatin'ilay mba mofoteny kely mikasika an'izay mba tiako azava hoe ny mpijery antsika manaraka ny tandarana ny protocole d'accord
tsy le omany mpitolona am'izao zany le tanora-pitolona am'izao a tsy hoe voafaritra ao anatin'ny fotoana voafetra fotsiny fa tena hoe zavatra iainany ny malagasy ahita ataotsika hoe ahita akony na koa hoe ahita lalana mazava mahitsy ao anatin'izay zany ny malagasy rehetra hoe nisy dingana natao teto nisy raha latsaka teto nisy ainana foy teto de ao anatin'izay zavatra zay tsy mety raha ohatra ka atao zara fahoagny ilay izy satria hatramin'izay tolona nisy teto a de saika erreur ny vahoaka zay nanao an'ilay tsy vahoaka teo foana tsy fisian'izay accord entre ny mpitondra sy ny mpitolona zay tamin'ny taona 524 tary amin'ny révolution nepalais ohatra verina kely agny tsika ny jeune z nepalais rehefa nanao an'ilay tolona tao anatiny 48 heures no naharodana ny gouvernementa sy ny fitondrana tany an-toerana de taorinan'izay ry zareo nametraka accord protocole d'accord mazava amin'ny mpitondra hoe reto no takinay irosoantsika mankany amin'ny lalakizorana ho an'ny firenena dia nanaiky an'izay le mpitondra zay napetraka nyry zareo teo zay vao nandeha am'izay ny ataotsika hoe fitantanana ny firenena sy ny ekonomia sy ny sisa tao anatin'izay zany ny tolona zay nisy teto a Madagasikara hatramin'izay anefany dia tsy tonga am'izay fa rodana fotsiny le fitondrana dia ny mpanao politika ny tsofika eo zany hoe olona fotsiny zany no niova de samy nanao zay daniny kibony teo ny mpanao politika ny fampizarazara seza sy ny fampizara cadeau inona ty gâteau fampizara tsy haiko aty ary maro isan-karazana zay le pratique ohatran'izay zany no antony anankiray hoe efa tsy antsontsika zao efa ty amin'ny taona 1924 tsika zao dikan'izay a ametraka paikady mazava lalana mazava raha tena ny tolona miaraka amitsika miaraka aminay ary ekeny maro zany ny colonel Mikael Randrianirina ankehitriny dia ametraka an'izay karazana accord zay zahay entre ny tanora-pitolona Gen Z sy ny izy ary amin'ny fitondrana zay napetraka ny régime Gen Z ankehitriny zany tena mahalina zany ho antsika mpijery hitodika ato amin'ny rahalahato satria misy an'izany nareo mpanao politika efa zokinjokiny anisan'ny tena nanaraka ny fiovana ary anisan'ny karazany hoe emblème mba tsy tenenako hoe anisan'ny déclencheur anisan'ny hoe nitaraka moa zany an'le tolona mihitsy anao Bearinirina Marcelin tonga am'izao fotoana zao misy zany teny fikasana teneniny reto Gen Z reto ahoana ny fijerinao an'izany raha mitaha amin'ny zavamisy ankehitriny motsika efa niresaka tamin'ny heriny mikasika ny zavamisy hoe tsy nahafa-po amin'ny ankapobeny nefa mbola tsy very fanantenana fa mbola manantena tsara mihitsy fa hoe zavatra natomboka io tsy mety faranana araky ny tokony ho izy ahoana ny fijerinao an'izany nareo mpanao politika nareo misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana za aloha somary efa fotsifotsy vola any fa za tsy dinosaure ya zavatra misy de zao ny fanaovana politika eto amin'ny firenena dia tokony mba miezaka manaraka ny toetrandro misy zany ny fanaovana politika tany aloha fitadiavana seza famonona posy fijerevana ny tombontsoa manokana inona ny antony natonga an'izay ny antony natonga an'izay dia araka ny analizy izay nataoko dia noho ny fisian'ny néocolonialisme zay mbola natanjaka dia matahotra ny mpanao politika teto Madagasikara amin'izany atao hoe hanova ravitra zany raha natsiarotsika ny tenin'ny président
amiraly didiratsiraka ny teniny tamin'izany fotoana zany de ny hoe mbola kely anaka aho izy izy zany hoe misy zavatra atahorana zany aho zay mety sanatria tsy hafahany mamelona ny reto zanany reto a aoriana kely tamin'izany vanim-potoana zany zany hoe natahotra ny hofaty zany izy ary izay tahotra zay de nipetraka satria inona zavatra nahazo andry Thomas Sankara ny zareo iry Lumumba ary inona no karazana menasy mahazo andry Ibrahim Traoré ny Assimi Goïta ndretrarehetra ary ny mahazo ny kolonely Mikaely Randrianirina zay miparitaka eo amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana zao dia ny fandrahonana ny hofaty. Iza ny manao an'izany dia anjaratsika ny mahafantatra hoe iza no manao an'izany zavatra zany. Ka ny zavatra tiako avohitra dia zao. Amin'izao fotoana zao maharaka antsika ny resaka géopolitika mondiale dia mitsobatika zao ny tantara zay manome vahana ny tatsinanana izay isorako an'ilay pary izay izy no manome fahefana sy ny tanjaka dia izany koa no manesotra azy. Zavatra iray antsika mahafantatra zao dia ny tatsinanana zao no manomboka miakatra amin'izany atao hoe tanjaka niala tamin'ny monopole antsika eny miditra amin'ny multipolaire. Ka izao zany dia fotoana zay tokony irosotsika amin'izay fanovana rafitra izay. Ka isorako manokana ny reto zay zay da reto zay nitsangana ny joro nanatanteraka ny hetaheta amin'izay fatongavana amin'izay fanovandravitra izay. Ianao ny teny teo hoe mpitarika ny tolona za anisany karazana hoe mpampirehetra lay afo novenomboka le afo ny fitiavana tanindrazana tany amin'ny taona 2020 tany hoe tokony mitsangana, tokony mijoro, tokony miala ty fitondrana rajoelina ity satria mbola tandindony fanjanahana ny tao anatiny zany fitondrana rajoelina zany tsy zoina amintsika zany ny nananany an'ilay 8 cm ary dia rehefa nivoziko zay ary zay moa nampiditra namponja fa tateo arina 5 taona tateo arina dia nitsangana zay da nitondra an'izay tolona zay ary natateraka an'izay tolom-bahoaka zay. Ka ny amaliko ny teninao dia zao io ataotsika hoe tokotelo na toko efatra na masaka ny nahandro ny natao ndreo mpanao politika tany aloha zay isorana azy reo fa zay aloha ny vitany dia zay no isorana azy. Fa ireto tanora zay nitsangana reto koa dia andao ho toanatsikany ho metsika lanja ho metsika sehatra fa manam-pahaizana nareo ary manana ny maizy azy reo ary za dia nidera manokana azy reo ary zandro anisany hoe ahoana zany no atonga ny reto tanora reto avita ndray andraikitra amin'ity firenena ity dia io 11 février io no anisany ampitambatra ny hery rehetra ampisehotsika hoe ireto zahay vahoaka manohana anao Andriamatoa kolonelina Mikaely Randrianirina amin'ny 11 février io tanora mitambatra ny reto dinosaure koa mety hitambatra fa atitra vahoaka fa tsy hoe mitondra titre hoe zay mpanao politika zao, zay parti politika zao, zay syndicat, tsy mitondra titre an'izay fa mitondra titre hoe io no mahery fotsika kolonely Mikaely Randrianirina misy tandondomondoza ny mahery fotsikany aoka tsy takany nanaovana ny kolonely tsy mandrava intsony fa aoka orovantsika ny mahery fotsika ninona mety tsy fitovikevitra ninona mety zavatra ifanipana dia zao hoe alohantsika ho tambatra ho iray
amin'ny 11 février io anatateraka ny diabe miainga eo amin'ny 15 mai ho any Ambojatovo zay anehoanan'izay fesakina amavahoaka miaro mahery fo izay. Iny efa miresaka an'izay 11 février zay anao mbola hanambahiny moa zany ao raha pitso zareo anisan'ny mikarakara ny hetsiky ny 11 février io fa ho anao manokany tokotrany satria fa efa anatin'ny volana febroary tsika zao efa am'izao sabotsy zao fa 7 ny volana febroary midika ho inona zany satria raha jeretsika ny ara-tantara nanangana an'izany fokon'olona zany raha tsy mandava zany fa hitatsika moa ny zava-misy tsy naharitra herinandro akoriny de fa iny zava-misy ka ho anareo mpanao politika tsy dinosaure izy anao teo fa mba hoe zokonjokony moa zany satria ny teny mako ny mpijery tsy maintsy manajohajo miresaka foana fa re avao mpanao politika somary fotsifotsy nefa dinosaure na de mbola tsy nitantana zao lo mino fa mbola tsy nitantana firenena anao mbola tsy nihinana volam-bahoaka ary tsy hinana mihitsy mo ya ahoana fijerinao an'izany hoe toizy koe liny resaka 11 février fa tiana mahalina satria marina fa mbola hanambahiny ao raha pitso iresaka bebe kokoa mikasika an'io fankalazana ny fahatsiarovan'io fa efa niresaka an'izay ihany ianao raha mitaha am'izao raha-pirenena kolonely ihany koa no mitondra ary kolonely koa manana vina koa sy miezaka hantondra an'izany hoe faneva zay nentiny kolonely tsy mandava tamin'ny fotoanandro 11 février 1975 11 février 2026 colonel mahery fo ninodimandry tamin'izany fotoana zany ary colonel mahery fo koa no mitondratsika amin'izao fotoana izao zava-dehibe amin'ny tantara-pirenena io zavatra zay kasaina ho atao amin'ny 11 février alarobia 11 février amin'ny herinandro ho avy io inona ny mahazava-dehibe azy de zao araka ny teninao te de hoe izany colonel Richard Ratsiamandrava zany no nanana zany taridalana zay hitondra ny fanovandravitra iverina any fotony de inona le fotony de any amin'ny fokon'olona zay nisorana azy na tsapan'izany na dia azo lazaina hoe tsy tamin'ny fotoana ny arany tokony nanaovana izany na tonga anazy nodimandry dia isorana betsaka ny colonel Richard Ratsiamandrava izany fahatsapana hoe andaotsika iverina any amin'ny rafitra fokon'olona 2026 tsika 2025 nanatanterana ny etsika 12 oktobra no nandraisan'ny kapisaty andraikitra iaro ny vahoaka ary nitondra ny vahoaka teo amin'ny kianja ny 13 mai izay isorako manokana ny kapisaty izay nitarihany colonel Mikael Rendrinerina inona ny ao ambadika zay kisarisary zay ny ao ambadika zay kisarisary zay de zao io 11 février 2026 io dia misy kisarisary zay ho eritreretina ho tanteraka zay tokony itovy tamin'ilay 14 oktobra zay nandraisanao ny fahefana teny amin'ny kianja ny 13 mai Andriamatoa colonel Mikael Rendrinerina inona ny zavatra nitranga rehefa naka ny hevitry ny vahoaka ianao dia hoy izy ny vahoaka hoe zao de zao zao de zao zao de zao nanaiky ny andraisanao ny fahefana ny vahoaka teny akanja ary ipoky ny afaliana ipoky ny aravona tamin'ny fotoana iny de ina zavatra nitranga niala teo amin'ny kianja ny 13 mai dia nizotra rehefa nandray ny fahefanao de nizotra nanatitranao ny vahoaka nakany Ambotsirotra zay ny sary nitranga tsara izay sary zay averitsika Andriamatoa filoam-panjakana zava-dehibe ny verenan'izay sary zay satria inona ny antony maro ny fanakianana eo amin'ny réseaux sociaux maro ny fanakianana etsero makasika zao fitondram-panjakana izao de izy iza hoe tsy mora ny manao zavatra tsy mora ny manova na de natomboka reta fanavozana azy de za mino sy matoky fa ho avy ny fanovana ho avy ny fanarenana ifotony
ka ozy izy aho hoe alao averintsika iny kisarisary iny, alao averintsika ina ity diabe izay kasaina tao miainga eo amin'ny 13 mai ny alarobia 11 février tia dia hiakatra hoeny Ambohijatovo hoany amin'ilay mahery fo. Dia ozy izy aho hoe ianao Andriamatoa Colonel Mikael Randrianarina no mahery fo ny firenena. Colonel ianao am'izao, ary ianao moa tsy nanaiky hisalotra ny grady général fa hoe alao iza hijanona amin'ny colonel satria izay nafantarana. Koa izy iza hoe za manolotra sosikevitra ary manasanao ary manainga anao ampanajana mba ho ianao nitarika ny diabe io miainga avy eo amin'ny kianjany 13 mai ho any Ambohijatovo amerina ilay kisarisary. Fa raha zay notanterakitsika dia zao hoe iverina amin'ny fitiavana voalohany ny vahoaka rehetrarehetra manerana nosy ary maneran-tany ny diaspora rehetra iverina amin'ny fitiavana voalohany amin'ny fanohanana anao Andriamatoa Colonel. Zay zavatra kisarisary zay nofinofisana ary zay azo tanterana tsara dia ny fiarahantsika miainga eo amin'ny kianjany 13 mai ary hoany amin'ny kianjana Ambohijatovo. Ya, ngamba ny feno de feno zany fanentanana mikasika an'izany hoe hetsika ho fahatsiarovana an'izany mahery fo izay lavo tamin'ny 1 ny volana febroary 577 rahalahy Yasina, raha mitaha amin'izany zavatra resahany zokilahy zany, ahoana ianareo tanora amin'io hetsika amin'ny 1 indrindra moa zany nareo zenjedy satria resaka tolona no resaka eto ary fitiavan-tanindrazana no resaka eto, fanavotam-pirenena no resaka eto. Aiza hoaiza nareo zenjedy mitambatra ray ve nareo zenjedy amin'ny fotoan'io sa mbola isindray ny hoe reny zenjedy nahazo toerana, reto ny zenjedy tsy nahazo toerana, aleo ataony zareo ny ataony zareo, tsy haiko hoe io anao ho anakambara mikasika an'izany. Ozy izy Colonel Richard Ratsimandrava tamin'ny fandraisany ny fahefana sy ny fitantanana tamin'ny voalohany tamin'ny nanolorana azy an'io fahefana sy fitantanana io hoe tsy miamboadidy eo mon général. Zany teny maneho hoe fitiava-tanindrazana, hambopo pirenena sy fitiava-tanindrazana. Raika amby 50 taona aty aoriana niverina amin'ny tanora, tafampita amin'ny tanora, nitamberina amin'ny tanora zay teny na koa hoe targetra manokany na afantarana ny Colonel Richard Ratsimandrava zay ny amin'ny hoe tsy miamboadidy aho mon général. Eto koa zahay mametraka hoe tsy miamboadidy zahay ry vahoaka malagasy. Nisy tolona teo nataonay mbola ao anatiny fametrahana sy fanarenana azy tsika izao. Tsy miamboadidy amin'ny tolona sy fitakiana nataonay iny zahay. Ninona iseho, ninona andalo. Mametraka zahay ny amin'ny hoe araka ny teniny zoky ray aman-dreny Marcelin teo hoe ny fitiava-tanindrazana ihany no afaka mibaiko ny malagasy. Ny fitiava-tanindrazana ihany no mampitambatra ny malagasy. Na dia tsy ny fankahalala aza ny tanora-pitolona tamin'ireny fotoana ireny, fa natambatra ny fitiava-tanindrazana. Dia nidina teny Ankianja. Teny Ankianja no nandeha karazana ataotsika hoe rassemblement automatique teo amin'ny pitolona. Dia nandeha ny fifanohanana na ankolaka na mivantana teo amin'ny samby pitolona satria nahatsapany amin'izany hoe hasiny valeurany fitiava-tanindrazana tena izy zany. Ka mijoro zahay nanomboka tamin'igny 10 septembre
5:24 iny ary mbola mijoro ny mpitolona mandraky ty androany ary ny mpitolona dia miray saina amin'ny fitiava-tanindrazana tsy baikoiny filanay manokana izahay fa baikoiny tanindrazanay baikoiny fitiava-tanindrazanay zay no mibaiko anay ka raha misy hetsika raha misy ny ataotsika hoe satria io hetsika io nampitondrasana ny anarana nampitondrasana lohateny hoe hetsiky ny tanora mpitolona tsy miamboadidy satria symbole na afantarana an'izany colonel Richard Ratsimandrava izany mandraky ty androany dia ny hoe tsy miamboadidy aho tsy amboadidy aho mon général dia tazominay zay zavatra zay dia zay no antony nametrahanay namolavolanay an'io mouvement zay ho ataonay amin'ny faharaiky-ambin'ny folony volana febroary ho avy zao 2024 ho avy io manomboka amin'ny amin'ny folo maraina moa zany no point de départ eo amin'ny 15 mai eo Analakely ka hatreny Ambohijatovo entanina ny mpitolona rehetra satria ny fitiava-tanindrazana afo pitolomana afo ny fitiava-tanindrazana dia mirehitra tsy mety maty ary tsy azo kosehina ao anatin'ny fony tanora mpitolona rehetrarehetra indrindraindrindra ny GNZ zay nanao an'iny organisation ny tolona tamin'ny farany teo iny ka androanytsika 3 volana lasa izay 3 volana ty aoriny mbola ao anatin'ny lalany fanovana tanteraka atsika zao maro ny ataotsika hoe tsy fahafampo ao anatiny misy koa ny ataotsika hoe changement minimum ao anatin'ilay ataotsika hoe pratique politika zany amin'ny akapobeany fa na izany na tsy zany mijoro hatrany ny tanora mitazona ny principe mitazona ny feo teny ankianjany amin'ny hoe fanovana rafitra ary fanovana tanteraka fa tsy saritsary mpanovana no takiny tanora ankehitriny ary zay no antony itenenako amerenako anao foana ny amin'ny hoe irosoanay ankehitriny ny amin'izay karazana accord na protocole d'accord entre ny mpitolona rehefa mpitolona izy tsy maninona afaka mitsofoka ao izy fa aoka hazava fa tsy accord politique tompoko mialatsiny fa accord ny mpitolona égale mitondra feony malagasy mitondra feony vahoaka malagasy 2.3 tapitrisy fanimbanao politika mitondra feony antoko feony antoko no entiny ary ny ataotsika hoe feony discipline politique zay ao aminy sy ny ohatran'izay no mamaritra azy mety koa azy feony mpamatsy vola azy na ny patron na ny ohatran'izay no oentiny ao anatiny ataotsika hoe accord politique zay ataony mpanao politika zay no antony anoeranay ary zay no antony tsy anekenay an'izay accord politique zay tsy accord politique ny tadiavina fa protocole d'accord ny mpitondra ankehitriny zay napetraka ny GNZ sy ny tanora mpitolona na ny mpitolona PDB uno iasinina efa miresaka an'izany ianao azo eritreretina vonavonaina mety ho vita amin'ity volana febroary ty ve zany protocole d'accord zany sa ahoana izy amin'ny eritreretinareo hoe tena hitarika hanome apetraka an'izany fihaona na sy karazany hoe fametrahana an'izany fifanarahana zay manko le fifanekena zay ngamba nitoritsika miteny gasy mazava tsara hoen'ny mpijery atsika amin'izany hoe rafitra fifampifehezana eo amin'ny mpitondra sy ny mpitolona zany ka satria sehatra malalaka goavana zany hoe raha dinitsika vitarina lavidavitra nge zany ohatrany hoe mialohan'lay atao hoe fikaonandro pirenena ve zany metrahana zany rafitra mifampifehezana zany ka
io fitsipoka fampezan'io no amoaka n'ilay ataontsika hoe feuille de route na ilay sorodalana hitondrana n'ilay firenena mandra-pahatonga mampametraka ny rafitra rehetra izay ho voapetraky ny lalam-panorena na rahatsy zay. Makasitraka amin'izay fanontaniana zay raha mikasika ny feuille de route sy ny ataontsika hoe rafim-pitondrana ao anatin'ny fitantanana ny firenena zany no asiana resaka dia iny angamba ny ataontsika hoe napetraka ny mpitondra ankehitriny hoe volavolan-kevitra anisany olaniana ao anatin'ny concertation nationale. Iny zany anankiray. Dia amin'izay hoe inona le accord atao, inona le protocole d'accord ho apetraka. Tsara ho maritsika aloha fa nisy tolona natao ny tanora mpitolona Gen Z sy ny Gen Y sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa nisy koa tolona parallèle ny tolona iny zany nataony mpanabe ary amsehatra ny fanabeazana. Oui. Ny arananaiky tsika teto satria ianao nyteny teo nanontany hoe mety ho vita amin'ity ve zany. Vita ary azo tanterahana zany fa miankina amin'ny volontaire politique ny mpitondra ankehitriny. Bien sûr, oui. Fa vita zany. Une semaine, 2 semaines, raha tsy diso a, de vita ny accord ny mpanabe. Nisy tolona teo. Zay manko le niteneniko taminao teo hoe manay koa zahay fa nisy erreur ny nataonay tanora mpitolona tao anatin'ireny zavatra satria tsy nisy lalana mazava hoe inona ny accord ho apetraka atsika entre ny mpitondra zay hitondra eo, mbola tsy accord amin'ny mpitondra ho avy a satria ao anatin'ny concertation nationale no amaritana ny mpitondra ho avy zay ho tonga eo. Oui, mazava ho azy, oui. Any amin'ny concertation nationale no anapahana zay. Fa kosa accord, protocole d'accord ifanekena ho apetraka entre ny tanora mpitolona sy ny mpitondra ankehitriny. Zany hoe ao anatiny fitantanana zany. Mazava ho azy. Mba atonga azy anajan'izay asin'izay zavatra zay. De niteny ianao teo hoe tratra ve, vita ve, vita tsara zany. Na tonga atreto anetsika mbola tsy afaka miteny hoe nandresy ny tolona e. Mbola tsy afaka miteny an'izany ny mpitolona rehetrarehetra. Mandainga ny mpitolona androany andeha afaka hiteny hoe nandresy ny tolona. Non. Ny mpitolona rehetrarehetra miara-manaiky hoe mbola tsy mandresy ny tolona. Dingana fotsiny vita. Oui, fa tsy tanjona. Dingana fotsiny no tratra fa tsy tanjona no tratra. Fa ny tanjona mbola eo ampandrindrana sy ampandaminana azy zay zao. Nanao protocole d'accord ny mpanabe tao anatin'ny tolona zay nataondreo. Efa nijanona ny tanora mpitolona Gen Z sy sisa fa mbola nanohy ny tolona zay nataony ry zareo ny mpanabe tao. Nareo mpanao gazety fantatra nareo tsara zay zavatra zay. De tsy nijanona ny tolona zay nataony ry zareo raha tsy nanaiky ny signé an'ilay protocole d'accord ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ny mpanao gazety rehetrarehetra manana an'izany archive zany. Ianareo ato angamba ny mety possible manana an'izay archive zay. Zany hoe zay no atao hoe accord ny tolona. Ny tolona miainga dikan'izay amin'ny fahavitany tolona tokony hisy accord mazava eo. Ifanekeny le olona tompon'andraikitra hipetraka eo sy ny olona zay ataontsika hoe tantanina. Oui. Ka ny mpitantana anay zao zahay nametraka an'io colonel io. Régime anay zany io régime io. Atreto zany a tsy mandeha makany amin'ny lalana zay eritreretinay ny zavatra misy satria ny antony dia tsy vita zay accord zay e protocole d'accord zay. Titititra ray seconde na volina kely efa nazo toerana ve sa mbola tsy nazo toerana? Raha be dia be ny mpitolona tsy nazo toerana. Misy ihany za mbola tsy nazo ka, mbola tsy nazo. Todika atao amin'ny Biary Marcelin, Biary Nirina Marcelin aho satria mbola tsy nazo toerana koa anao toerana izy aloha le mipetraka amin'ny toerana igny le za zao. Mipetraka amin'ny toerana fa amin'ny fitondrana. Amin'ny fitondrana. Anatin'ny mpitondra.
am'izao za zany mbola tsy nazo toerana eny sao manko hoe taorinantsika niresaka tamina sabotsy de fa nomena toerana satria zany manko ny zava-misy anivon'ny fiarahamony raha vao miresaka miakatra plateau de fa ia mitady toerana e sao de fa nahazo sady bon apetratsika eo zany Berin Marcel fa mikasika an'izany raharam-pirenena zay ihany misy ny ohetsika goavan'io fa nisy herinandro zay nisy koa moa rendrivodoza na tonga ny fitondra rehetrarehetra nandeha miakany ava andrefandefanany nijery an'le traboina ahoana zany ny fijerinao am'izay zany tsy mba misy zavatra fatsapanao hoe mba manomboka manaraka an'le toromarika zay ny firesahanao ve ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ka nahatonga anao niantso hoe ndao tsika hivondrona amin'io alarobia io tsy anavahany io nizaniza fa de hoe malagasy rehetra zay mieritreritra fa tia tanindrazana zay mieritreritra ny tolona nanova satria io ny karazana hoe marika symbole izy ny telo vazaha tenen'ny zandrilahy tato fa ataontsika hoe mariky ny hoe niaingany lay afo mpitiava tanindrazana de nle famelomana nentin'ny colonel Ratsimandrava tam'izany fotoana zany no anentananao an'ny vahoaka rehetrarehetra mba ho tonga hirodorodo ka tsy ny vahoaka tsy ny mpitolona ihany no nasainao teo fa ireo mpitondra fanjakana indrindraindrindra mba hiara hifanotona ka hifampihaino satria mino angambana fa tsy maintsy isy lahateny tianareo mpitolona haroso amin'ny fotoan'io mariky n'izay zavatra zay anao moa tsy zagnano linie tsara malioko an'izay questionao zay fa tena zava-dehibe zay questionao zay za moa fa somary nazoazo taona ihany fa efa fotsifotsy vola maromaro ny zavatra hita ary ny diniana matoa zany za sahany joro nitaky ny fialana Andriamatora Joel tamin'ny taona 2020 nefa izy mbola tao anatin'ny tanjaka de misy antony manokana zany zay eto ny fantaninao mipetraka de hoe ahoana fahitanao hoe ny antony anaovana ny 11 février io hoe mandeha araka ny tokony izy ve ny zavatra mandeha am'izao fotoana zao sa ahoana zava-misy iaratsika eo amin'ny réseaux sociaux ireo dia misy guerre des ondes karazana hoe manomboka mirehetra le tsiko ny ady amin'ny serasera raha mahita atsika iny rehefa nyteny président Ravalomanana de namaly i colonel Mikael Randrinerina de fa manomboka mivoaka hoe ianareo tona 7 taona raiky amby 10 taona de fantsana no navelanareo misy zavatra manomboka mitsoka zany io zay tokony mila olokendry mahatakatra an'izay ary mandray fepetra hoe inona ny fomba handravonana an'izay rivotra hafahafa mitsoka mitady ho hafahafa zay raha niakatra fandarana solanga ny rahalahy anankiray zay azo lazany hoe manomana an'izao fitondrana zao de nanaprofo izy fa coup d'état nandalo teo nefa ny fitondrana dia tsy manaiky fa coup d'état nandeha teo zany hoe manomboka misy fifanoheran-kevitra ary ny point de presse zay nataoko de manavotan'izay hoe ohatra manomboka misy sahady ny zavatra zay miteraka tsy fitovin-kevitra mifanipaka ny hevitra na dia samby ao anatin'ny fitondrana azy de zavatra lazain'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta samihafa amin'ny lazain'ny mpanina samihafa amin'ny lazain'ny chef d'état zany zavatra zany dia manamarika sady fa manomboka malemy ilay fitondrana izay mijoro kanefa vo telo volana monja dia fa hiaran'ny fanakanana mamayvay eo amin'ny réseaux sociaux amin'ny olom-pirenena de ozy azy za hoe zay ny mahatonga anany teny teo hoe efa nanomboka nazoazo taona fotsiny voliko ary efa manomboka mihina ty linety tia zay vao mahita dia mila tsilotsaina hoe amin'ny fomba hoana ny andaminana ny ty raharam-pirenena ity de ozy izy za hoe alao amin'ny 11 février io no tokony amerenana indray
ny fifanatona ny mpitondra sy ny vahoaka amerenana indray ny fifakazahoana ampo eo amin'ny mpitondra zay nomena fahefana sy ny mpitolona izay nanome fahefana. Zavatra mavesa-danja zany. Ka ozy iza hoe ino ny cyclone nandeha mampalahelo nge nahazo ny trabo iny tena mampalahelo satria ravatrano ravafananana misy ainana foy de misy ny eo amin'ny réseaux sociaux manao fampitana ozy izy mialatsiny fa tam'izany andro zany dia nisy ny tonga ara-potoana nandeha namonjy voina fa ny tam'tia de narantirantin zareo hoe ilona nitona jet privé efa tateo arinan'ilay vonantranga izay vo tonga zany zavatra zany dia tokony ilana fahaizana hoe ahoana ny fomba andravonana zany zavatra rehetrarehetra satria maninona miteraka fankalana eo vahoaka sy ny mpitondra zany miteraka elarinana eo vahoaka sy ny mpitondra zany zany hoe misy lavaka manomboka amin'ny forona zany antara ny mpitondra am'izao fotoana sy ny vahoaka de ozy izy hoe andao teny izao sady de ho totofana io lavaka io ka io 11 février io no fa tsika manotitra azy de zay mbola anamafisako foana hoe raha ianao Andriamatofilo no mitarika ny diabe io zay noko fa izy vahoaka analikisa ao arina dia hiverina indray ny fifampitokisany vahoaka sy ny mpitondra raha ianao Andriamatofilo raha ianareo kapisaty no hiverina hitarika anio ary ny zenezeda rehetrarehetra no mitambatra zay natonga anareo nazo ny fahefana io de ozy iza hoe tsy misy zenezeda misaratsaraka tsony eo tsy misy zenezeda hoe rehetra zenezeda nazo plasy rehetra zenezeda mbola tsy nazo plasy tsisy an'izany tsony eo fa zenezeda zay mitambatra ho bloky zay na x y z miaraka amin'ny dinozoro mitambatra ho bloky tsy mitonona hoe rehetra zay mitondra accord politika atoko politika misy telombo zato rehetra zay atoko politika misa zato tsy zay nitadiavina fa hoe ireto zahay vahoaka ao andamosinao Andriamatofilo ampanjakana zay zavatra kisary zay ka ny amtinoko ny valiteny de hoe tena ilaina io 11 octobre 11 février io tena ilaina io 11 février satria maninona amerenana lay sariny 14 octobre zay natonga ny vahoaka namono gisa namono omby namono akotany tranony satria nandresi ny tolona satria ianao colonel Mikaela no mahery fonay zay arovanay maty colonel raha tsy mandrava nilatsaka ny ranomaso fa ianao kosa dia tsy avelanay sanatry ny vava ho vonono ny fahavalo fa ianao dia irinay ho velona ary hitondranay amin'ny fanovana ifotony mahavelom-bolo zany ripijery hajaina ary mandeha de mandeha moa zany ny fotoana amaraparana an'ilay fandaharana atsika namtany any janvier sinina ho sady mametraka fanontaniana zany no manome fotoananao ihany koa anaovanao veloma sy raha misy hafa tapitainao namtany ateo hoe mbola tsy nahazo toerana zany no tena ilaina hoe mbola mametraka an'ilay fitiavan-tanindrazanao aminareo ary mametraka an'izay hoe firaisakinan'ireo tanora zenizeda sy le mpitolona rehetra na de tsy nahazo toerana satria io manko matetika mandiso an'ilay fanaovana politika eto amitsika raha vao mahazo toerana de lazaina hoe misy olelaka de manatsara fotsiny raha tsy mahazo toerana de tonga de ratsy tena maizina mihitsy ny tableaun'le mpitondra fa ianao zany sorana ka omenanao fitenenana 10 minitra 4 minitra mitinanao apetraka aminao fanontaniana zay hoe raha omena toerana ve anao mbola andray vonona ho anompo firenena sa hoe aleo ijanonao zenizeda ihany andrindra natanteraka nyty protocole d'accord tiana apetraka ty sa ahoana de raha nisy koa fanontaniana tsy voapetrako aminao zany fotoana faraparana zao sady anovanao veloma ho an'ny mpijery atsika za iasiny manokany
ny président national ny FTMFM na ny fivondronan'ny mpitolona fivondronan'ny tanora-mpitolona ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara dia manana ny principe ijoroana izahay. Ary indrindra hoe mikasika an'le toerana resahanao teo a hatreto aloha zany a mbola tsy nanatitra na CV na tsy haiko dossier tany amin'ny département na ministère na tany amin'ny présidence tary amin'ny PRRM sy ny sisa Yasine manokana sy ny entité zay feziko. Raha ohatra zay niresahana zany. Na dia nisy aza ny proposition mikasika an'izay. Mbola tsy nraha zay. Fa miteny ianao hoe moa ve andray ve ianao raha hoe omena ozy izy ianao. Dia hoy iaho hoe condition takiny Yasine voalohany sy ny entité zay feheziko. Mbola tsy afaka miteny aho hoe ny mpitolona rehetrarehetra ry ny mpitolona rehetrarehetra amin'izao efa saika nahavita charte daholo. Ny signé charte daholo sy ny protocole d'accord entre ny mpitolona. Fa mitodika makany amin'ny mpitondra amin'izay zahay ankehitriny. Ny amin'ny hoe ho apetraka atsika tsara ty zavatra ty. Mba tsy hanala baraka anao zahay ary ianao koa tsy hanala baraka anay. Ho apetraka ny amin'ny hoe andao anao protocole d'accord tsika. Zay no zavatra mbola tsy vitatsika. Ary zay no zavatra irosoatsika makany amin'ny fanovana sy fampandrosoana zay nofinofisinao sy hoeritreretinao zay ho atao. Zay no mahatonga an'ireo tanora reo ankehitriny mbola saika mizarazara sy miparitaka sy ny sisa sy ny sisa. Ny antony dia misy mauvaise foi teo amin'ny mpitondra na ny ministère rehetrarehetra sy ny sisa ary nisy koa ny ataontsika hoe lesoka koa teo aminay mpitolona. Satria normalement tapitry ny tolona igny vita iny tolona igny dia mifandinika amin'izay charte sy ny protocole d'accord entre anay mpitolona sy ny protocole d'accord entre ny mpitondra izahay. Zay zany tokony ho izy. Ary zay amaliko an'le fanontanianao teo hoe anaiky ve anao androany raha omena toerana na ohatran'izay. Yasine tompoko mijoro amin'ny principany ary mitazona ny principany mandrakariva. Tsy miditra ao ary tsy manaiky omena toerana raha tsy efa vita ny protocole d'accord entre ny mpitolona sy ny mpitondra ankehitriny. Mba hatonga ahy rehefa tonga ao tsy ho fatora ny système io, tsy ho fatora ny rafitra io, dia ho lasa ivadidela rehefa tonga ao, dia ho lasa isolelaka anao ohatran'izay rehefa tonga ao. Satria nizaniza atsofoka anao ao dia lasa tonga amin'izay izy. Satria io rafitra io no tsy mamela anao na koa hoe tsy mamela anao ametraka ny ataontsika hoe rivo-baovao sy lalam-baovao zay tianao ho apetraka sy tianao hiengana. Ka zay no amaliko an'izay teninao zay, ataoko angambany hoe mety mahavaly azy angambany zay hoe tsy miditra ao Yasine en personne raha tsy vita ny protocole d'accord entre ny mpitolona na ny jeune sy ny mpitondra ankehitriny. Zay avo afaka miditra ao. Fa raha tsy vita zay dia eto tsy andray na koa hoe tsy andondom-baravarana andeha hitady an'izay toerana zay. Ny amaranako azy namana mpanao gazety mikasika an'izay koa dia fanentanana ho antsika mpitolona. Mety misy fomba fijery mety hoe tsy mitovy. Eny tsy voatery hitovy hevitra daholo koa ange na ny mpivady io aza indraindray misy tsy fitovizan-kevitra. Na ny ataontsika hoe pray tampo sy ny ohatran'izay aza misy ihany tsy fitovizan-kevitra samy ataontsika hoe amin'ny maha olombelona zay. Fa kosany ny hitovizantsika hevitra ary ny mampiray atsika sy nampitambatra atsika tamin'ny tolona mandraky ty androany dia ny fitiava-tanindrazana. Fitiava-tanindrazana zay mibaiko antsika. Fitiava-tanindrazana zay tsy nahalalantsika na dia misy vavambasy aza nijoro teo an'olohantsika fa no iray no ibaikoy ny fitiava-tanindrazana atsika dia nijoro na dia nisy vavambasy na ny fiombasy na ny fisamborana hatrany amin'ny fanagadrana na ny ataontsika hoe menasy de mort sy ny sisa aza tsy nampihemitra atsika zany. Ary napetraka iny tolona iny tsisy lohany
mba hialana amin'ny hoe iza no vizena, iza no atao an'izao a, iza no ohatran'izao. Ka eto a zany mametraka hoe ny fitiava-tanindrazana tompoko no mibaiko atsika, no ny baiko atsika ary mbola hibaiko atsika, ary mahatonga atsika androany mbola miresaka politika amin'ny ankapobeany, fa saika pratika politika afa kokoa, fa tsy tombotsoa n'olombitsy no vizena na ohatran'izay, fa ny tombotsoam-bahoaka, tombotsoa ny tanora no hitodian'izay. Ka hoy aho hoe manentana atsika tanora rehetrarehetra mpitolony, misy ny nitolona tany anatin'ny tambazotra, nisy ny nitolona PDB, ny karazana endrika fisehoan'ny tolona tamin'ireny fotoana reny, ary nisy nitolona nidina teo Andalambe teo Ankanja. Anisan'izany ny tenanay, anisany hoe mpamolavola sy mpitarika tolona mihitsy aza tamin'ny fotoanany reny. Manentana atsika rehetra ho tonga amin'io 11 février 2026 ho avy io amin'ny 10 maraina. Ny antony io ndray no amelomantsika ny afi-pitiavana ny amin'ny hoe mbola ato isika ary mbola miandrandra ny fiovana sy fanovana indrindraindrindra natambatra ny fitiava-tanindrazana itsika, dikan'izay iray isika, iray raha, iray fiaviana ary tanindrazana iray Madagasikara no mahasarotiny atsika. Ka manentana atsika rehetra ho tonga eo amin'ny kianjany 13 mai amin'io alarobia 2 volana febroary 2024 mba ho tonga maro isika mpitolona rehetrarehetra, misy sasany efa nanadino amin'io mba fotoana anankiray ivondronatsika indray, anambaratsika ny firaisan-kinatsika, anamafisatsika ny fifankatiavana indrindraindrindra, ny fitiava-tanindrazana zay efa nibaiko atsika ary mbola mibaiko atsika ary hibaiko atsika hatrany, ninonninona zay zavatra ho ataotsika mba ho tonga anatevin-daharana amin'io etsiky ny tanora mpitolona tsy miamboadidy, na mpitondrasana anarana tsy miamboadidy, ilay anarany etsika satria ny kolonel zay hotsiarovina ny nahamaty Maritiora azy amin'io fotoana ny 1 volana febroary ho avy zao io, dia nalaza tamin'ny teny filamatra zay nahafantarany maro azy mandraky ty androany ny amin'ny hoe tsy amboadidy ao mon général, dia tsy amboadidy zahay fa amaly ny antsonao mon colonel Richard Ratsimandrava. Ka zay no antony nampitondrasanay an'io anaran'io etsika io ny hoe etsiky ny tanora mpitolona tsy miamboadidy. Manasa atsika rehetra tompoko ho tonga ary eto amaranako azy tanteraka dia mankasitraka tamin'ny fandraisana ary mankasitraka ny TNTV manokana tamin'izao fanentanana sy fandraisananay manokan'izao ary fianonanay ao anatin'izay mba hampita message any amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo rehetrarehetra, ary indrindraindrindra misaotra ny piraitanindrazana ny atokantrano rehetrarehetra any nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Ya, izay nkasitratsika ny fanaovam-beloma nataon'ny rahalahy ny Riko Gino Yasine. Ray aman-dreny Beariry Marcelin, omenanao koa ny fitenenana sady amarana veloma no anentana ny vahoaka anatin'ny 2 minitra na 3 minitra anao. Feno de feno zay zavatra niteneniny zandry zanaka Yasine zay tanora mavitrika ao amin'ny Zenzeda, kanefa mbola ipetraka ihany koa ny tena koa amin'ny maha hoe zoky ray aman-dreny makasika an'ity hetsika ny 11 février ity. Eto dia mitondra hafatra manokana ho anareo Zenzeda zay anisany nanatanteraka ny etaeta ny vahoaka zay nisoloky tena tamin'izany taona 2020 zany dia ny hoe miala rajeny. Tsy mora ny nilazana zany tamin'izany fotoana zany, ary nividiko lafo, nividiko tany amponja nandritra ny 10 taona. Ary isaorako anareo Zenzeda nanao an'iny hetsika iny, ary ny fitiava-tanindrazana
ny fitiavana ny fitsonjovana ny hoavinareo, ny hoaviny tarana, satria misy aminareo zanona koa dia misy aminareo zandro. No natonga ahy nanao sorona ny aiko, nanao sorona ny tenako, ny gadra de mitano lafo zany, ary tsy maro ny olona havitana zany. Ary zay ny mbola mahatonga mijoro amin'izao fotoana izao, ifanampy aminareo, ifanometanana aminareo. Izao Bernard Marcellin dia tsy ao anatina antoko politika, ary efa principe ao zany, tsy ao anatina association, fa ny joro nandeha eny. Ary iza moa zay tsy nanome tsy niata amin'izany, satria hoe tsy manana lamosiny. Fa izao amin'izao fotoana izao no mbola ijoroky, satria inona ny antony? Manana aretina tsika ao amin'ny antoko politika. Efa 300 mahery nge ny antoko politika misy eto amin'ny firenena. Fanipaka ohatry ny valanan-karina, tsy navaolana, tsy navaketody tamin'izany atao hoe tolona zany. Neto koa anareo zenizeta, fitiava-tanindrazana no baiko anareo, fitiavana no avinareo, fitsonjovana no avinareo, no ny baiko anareo. Tsy nifankahita kilema anareo tamin'izany, fa natambatry ny fitiava-tanindrazana ary dia naomby ny tolona, miala rajoely. Amin'izao ndray venareo zay vao isaratsaraka, amin'izao ndray venareo zay vao mifankahita kilema. Ozy izy hoe tsy misy olombelona tanteraka eto, fa samy manana ny fahalemeny. Fandao ho avadika ho tantsakareo izao nampisaratsarana nareo zao, satria nareo ny saratsaraka dia tsy noho ny sitraponareo, fa noho ny stratégie ny mpanao politika no nampisaratsaraka nareo. Ka raha fetsy anareo dia zao hoe andao io 11 février io no ampisehoanareo indray fa indray nareo zenizeda fa mitambatra. Avadio ho hery lehibe ho anareo izao fisaratsaranareo zao, dia andao indray hitambatra. Zay no hianatra amin'ny mazokonareo apetrako anareo. Eto dia miantso anareo azo lazaina hoe mpitolona tamin'ny taona 1947 zay mbola velona amin'izao fotoana izao. Mengavanareo hitsangana amin'ny 11 février io. Mengavanareo zanadrazana rehetra, mengavanareo ray aman-dreny, mengavanareo izay mbola matsapa fa mbola mila nareo ny fanavotana ny firenena mitsangana amin'ny 11 février io. Eto mpamaranana dia tsotra ny teniko. Itya dia Madagaskarako, Madagasikaranao, Madagasikaratsika. Andao hitambatra, andao tsika hatsiaro ny mahery fotsikany, zay no domandry, no ny fitiava-tanindrazana. Ho tsiarovantsika zay. Dia andao koa itsika hanoana anty mahery fotsika colonel Mikael Andrinerina tia amin'ny 11 oktobra io. Misy lamina zay mipetraka amin'ny 7 ora ny fatongavana eo amin'ny kianjan'ny trésumé, ary amin'ny 10 ora tsika araka ny teneniny Yasiny teo no miainga ny diabe ho any Mbojatofo, ary ny irinay dia ny kapisaty, ny irinay dia ny colonel Mikael Andrinerina no hitarika an'io diabe io. Isorana sahady anareo zay ho tonga maro amin'ny fotoana io. Isorana sahady anareo, ary engany hitondra sosy fahombiazana, ary hitondra tsika ho any fanovan-drafitra io datiny 11 février 2026. Ito mpamaranana dia makasitraka ny TNTV, makasitraka anao Rala Romeo, ary makasitraka atsika piaino naritra hatramin'ny farany fanantenana trany no mitondra atsikany ho amin'ny fahombiazana eto amin'ity firenena ity. Makasitraka tompoko lahy, finaritra tompoko vavy,
Zay ary no masaka azo naroso dinidinika ny fanaovanay ho anareo zay zao vo nanokatra ny vata fahitandavitra ka manaraka ny fandarana eto amin'ny TN TV dia Andriamatoa Bearinirina Marcelin atao kavanako no ny vahiny teto amintsika ary Andriamatoa Niriko Geno Yasine avy ao amin'ny tanora ZNZ no atao kaviako no ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana amizao asabotsy alina zao. Tovisan Mario Andrianandrasana makasitraka antsika mpijery rehetra ary mbola mitoy ny fandarantsika rehefa aveo rapitso de mbola hiresaka bebe kokoa fandarana manokana mihitsy rapitso alahady eto amin'ny fahitalavitra TN TV anasana anao sahady anaraka an'izany fandarana zany iarahana amin'ireo mpitana ny fombandrazana sy ny tanora ZNZ ihany koa mbola hanentana bebe kokoa mikasika an'izany hetsiky ny 1 ny volana febroary andro larobia io rodo be iarahany vahoaka rehetra miainga avy eo amin'ny kianjany 30 Mey makeny amin'ny Tsangam-Bato eny Ambohijatovo ambony. Makasitraka antsika rehetra velomary.